Vonina amin'ny fiarabidinika miaraka amin'ny afo syndikaly ijerena akaiky momba ny raharaha kolikoly avolenta izay nentiny syndikalista teo anivon'ny mpiankony député io no nambarany sonavim-bahoaka ny Kongo Razafiandrofa Jean Brunel. Ny antenimieram-pirenena dia sehatra anankiray ahafahan'ny rehetra eto amin'ny firenena mitondra ny fitarainana sy ny etaetana ka raha tonga reo mpitolona ao amin'ny syndika samihafa eto amin'ny firenena ireo mitondra ny tarainana sy mitondra ny etaetana dia miraisina izy ireo ary niarahana nanapaka teo anivon'ny fivoriam-be fa hodiniana ny fifampiresahana lalindalina kokoa sy ny fandiniana ny atotan-taratasy izay napetraka ireo syndika ireo teo anivon'ny antenimieram-pirenena tsy mikolikoly ihany fa tena hoe iarahana fampidinitra sy mifampiresaka mihitsy zany ny votoatin'ilay atotan-taratasy aloha voalohany indrindra dia enona ihany kory zareo amin'ireo sedra maro samihafa izay hatrehany amin'izao fotoana izao.